Rary san janery mamotina sy raha litera mengaly fanantenantsofanja tena mireharea noho ny aminareo ary tsy naninona koa Andriamanitra nanome anao any olona io satria tena niainanareo marina tokoa ilay fifankatiavana zany mifampitohy mifanjory avako ny fanekena fa avy amin'Andriamanitra ilay olona sy ny anehoanany zany amin'ny fiarahamonina amin'ny fianakaviana amin'ny fiangonana amin'izao tontolo izao. Mangataka anazy aho mba ho vadiko. Tsisy tanana andrangitra, tsisy tongotra hitsipaka izahay, fa dia todika amin'ny fianakaviana satria ny fotoana mandeha dia mandeha. Nanome toky antsika izy fa tia ny tahaka ny fiangonana hoy ny zanantsika manaiky antsika fianakaviana mitia hafa mafy be ary raha manaiky tsika. Amin'izao andro isaorana an'Andriamanitra sy hanamasinana ny fanambadiany mamotina sy miangaly aseho eo aminy eo masin'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo. Aseho fa tena mpiara-miasa ianareo, aseho fa tena mifankatỳ ianareo modely na tsara alain-tahaka. Fantatr'Andriamanitra ohatrany ao ny olona sahasa tsy manome anjely zany izy, tsy manome olona tomombana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany Andriamanitra. Isika siray avy mila manaiky an'izany, misy tsy fahatomombanana foana ny olombelona tany hoe tsy tanteraka mazava ho azy. Manana ny fahalemeny foana io olona io, ary tsy manaiky an'izay ianao tsy afaka hiasa ao anatin'ny fiainanao. Andriamanitra hanome anao ilay fahatanjahana, hanome anao ny hery sy ny fahamasina. Ho ambarako ary fampivady-kristiana ireo manomboka izao ho amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ampisarahana. Amen. Manomboka izao dia Jesosy manapaka ny tokantranonay. Hatramin'izay nirahantsika sy ianao dia tsapako fa ianao marina ilay tena sinako. Tsy hanary anao dia hijanona aminao, raha marary ianao dia marary. Mamotina misaotra anao misy eo amin'ny fiainako fa tondra fifaliana dia mba hiara-daladala kely foana tsika.